Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika nahatratra n'ity androandroany ity a. Misaotra azy koa ny amin'ny famindram-pony sy ny fitiavany a, mbola posany kiny amiko sy aminao. Alohan'ny hitondrako ny hafatra sy ny révélation dia hivavaka aloha tsika. Amen. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao indrindra fa tonga amin'izao fotoana izao indray izay iarahanay mizara ny teninao ny hafatra ao ka izany teninao izany Jesosy tsy handalo fotsiny ihany fa tena hoe hikasika ny fon'ny mpiaina, satria tsy tonga ho azy ny teninao raha tsy efa misy zavatra tianao ambara izany, misy zavatra tianao hanovana ny fiainanay. Koa vi fanahy masina manatre azy rehetra tsy avy aminao dia efa didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venivay Nazareta. Ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, izay rehetra fanelingelenana tsy fifantohana dia efa akofo amin'ny ranomasina Jesosy zao video zao, ary ny tendretra izay tsy avy aminao dia efa foanana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy. Amen. Dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any aiza misy ianao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ny tonona ny tokantranonao. Dia za ma zany asabotsy presque mizara live tenin'Andriamanitra, dia nangataka amin'ny tokatra maly ny vavaka fa tsy nahazo teny. Dia rehefa tsy nahazo teny ma zao dia ok ary Jesosy tsy manina fa tsy mizara zany androany ny asabotsy, satria tsy neriko no tsy izay rehetra hoe tiako zaraina ny zaraina fa ny fanahy masina manome teny. Alleluia. Dia ny maraina rehefa nivavaka za dia za le mivavaka eo zany dia nahita image hoe ny fitanjahany Noa, Genesis, ny fitanjahany Noa zay zany hitako. Dia taitra za dia zay zany révélation ny Jesosy atsika ny hafatra omeny androany dia momba ny fitanjahany. Amen. Io tsy akanavaka na tanora na olon-dehibe dia mahavoakasika atsika rehetra zany tenin'Andriamanitra zay tiany tompo ambara eto. Dia manasa anao hiaino hatramin'ny farany. Vakitsika ny Genesis 7:5-7 hatramin'ny 7:20. Ary ny zanaka lany Noa izay nivoaka avy tamin'ny samby fiara dia Sema sy Hama ary Jafeta, ary Hama no rain'ny Kanana. Ireo telo lahy ireo no zanako Noa, ary avy tamin'ireo ny elezan'ny olona tambony tany rehetra. Amen. Ary vao tonga piasa tany Noa ka nanao tanim-boloka, ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamy, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy. Ary hitany Hama rain'ny Kanana ny fitanjahany rainy, dia nambarany tamin'ny rahalany roa lahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentiny izy mirahalahy teo antsorony, dia mianotra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy, ary nitavany tsy nanatrika ka dia tsy hita ny fitanjahany rainy. 4:20. Dia nahatsiaro Noa rehefa afaka ny hamamoany ka nafantatra rehefa nataony zanany faralahy taminy, dia hoy izy ho voahozona ny Kanana, ho tena andevon'ny rahalahiny izy, ary hoy kosa izy isaorany Jehovah Andriamanitra Sema, ary aoka Kanana ho andevony. Ataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta, ary aoka honona ho andainy Sema izy, ary aoka Kanana ho andevony. Ary ny andro ny anan'ny Noa tao aorian'ny safodrano dia 513 taona, ary ny andro rehetra ny anan'ny Noa dia 507 taona dia maty izy. Alleluia. Amen. Dia araka ny efa voalazantsika teo moa zany hoe ny fitanjahany Noa dia azo lazaina hoe mpanompon'Andriamanitra Noa, satria izy sy ny fianakaviany no natokan'Andriamanitra tao anatin'ilay samby fiara. Ny olombelona rehetra na ringana ny zavaboary zava-manainy, fa izy rehetra sy ny fianakaviany no avotra tao tafiditra amin'ilay samby fiara. Dia rehefa tafiditra amin'ny samby fiara Noa, alleluia, dia hitantsika fa ho avotra zany izy sy ny fianakaviana. Dia rehefa nivoaka ny samby fiara izy ireo dia izao ny zavatra nitranga. Ny zavatra nitranga dia rehetra zanany telo lahy, Sema sy Hama ary Jafeta. Ireo ny elezan'ny olona tambony tany rehetra. Ireo zany ny antomboan'ny olombelona rehetra. Ireo zany ny antomboan'ny olombelona rehetra ambony tany izy.
avy tamin'ireo izy nielezany olona ny avy am'ireo zany nielezany taranaka rehetrarehetra. Halleloia. Ary vao tonga mpiasa tany no ka nanao tanimboloboka eo zany rehefa hoe tonga ny fanafahan'ny tompo azy nanao tanimboloboka izy inona nataony noa nisotro toaka izy nisotro divay izy ka mamy dia nanariny lambany izy ka mitanjaka atao anatin'ilay. Amen. Eto zany dia endrika ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa raha ianao efa hoe mpanompon'Andriamanitra nefa mbola mitanjaka eto dia ohatra hoe manao zavatra miafokafona ianao any anatin'ny toerana misy ianao amin'ny trano misy ianao any ohatra ohatra fa tsisy takona tsy ho hita, tsisy takona izay tsy ho hita ary tsy ho asehon'Andriamanitra zany. Raha manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao ka miafokafona indray andro zany tsy maintsy mipoitra. Eto dia nipoitra ny zanany faralainy nahita ny fitanjahana. Sarany hoe fahambaraka zany. Ny zanany ihany nahita ny fitanjahana. Halleluia. Ka raha ianao maheno an'izao vidéo zao mety hoe mpanompon'Andriamanitra ianao nefa mbola miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mila mandini-tena, mila mibebaka. Mety ao amin'ny toeranao io anao toerana amin'ny tranonao mangingina izy ianao tsisy mahita. Mandray ny telefaonina anao dia miantso vehivavy, misaty amin'ny vehivavy, miresaka amin'ny vehivavy. Nefa zany rehetrarehetra zany dia fantatrao fa fijangajangana. Halleluia. Nefa zany dia hitan'Andriamanitra, fantatra Andriamanitra ny zavatra ataontsika miafokafona any. Halleluia. Ary fantatsika tsara zany. Mety ianao le mbola mampirafy, mety ianao misotro toaka ianao amin'ny toeranao ao tsisy mahita, mety vadinao koa mahalala zany fa tsy miteny fa matahotra. Aoka tsika tsy atahotra hiteny marina, ampalala ny marina. Fa inona moa nahatonga ny fitanjahana teto tamin'ny Noa? Satria izy mamy. Efa ny olona mamy tsy mahatsapa na inona na inona, manao ny tsy fanao. Halleluia. Ka izany ny afaran'ny Noa eto nitanjaka izy ao amin'ny toerana misy azy ao. Hoy izay tsisy mahita ka dia anao izay tiako atao. Halleluia. Fa ny zanany mihitsy no nahita azy, nahita ny fitanjahana, nahita ny zavatra tsy mety natao.